Ozany mahakasika ny fa ivadika tanteraka ho any amin'ny pejy politika indraiky sika napetraka teo anivon'ny antemeram-pirenena ny vomera parlementaire izay misahana ny fanadihadiana ny rara Ankazoabo Atsimo. Ny herinandro lasa teo dia nanatanteraka fanadihadiana tany Ankazoabo Atsimo ity vomera ity ary omaly kosa no natolotra ny tatidra voalohany teo anatrehan'ny antemeram-pirenena. Tsy misy ara-dalàna nataon'ny sampandraram-panjakana tao Ankazoabo Atsimo tamin'ny fanagiazana sy fizavana ny tranon'ny solombavambahoaka Marany Arisy araka nambaran'ny filohan'ny Vomera misahana ny fanadihadiana ny raharaha Ankazoabo Atsimo. Valifaty politika no misy araka ny fanazavana nentin'ny solombavambahoaka Rakotomalala Lucien. Raha niona tamin'ny Prime Ministre ny député tamin'ilay interpellation tato dia raha tsika mahita le tenin'ny Prime Ministre hoe valy fongiko fongako. Dia zavatra raha tsorona zany dia tena voapirofo le izy tany Ankazoabo hoe ay tena ity marina le valy fongiko fongako satria nao namely anay tamin'ny motion de censure dia asianay koa laha zao fa ny zavatra hita tany dia izay tsy misy zavatra ara-dalàna ny tany natao ny service déconcentré rehetrarehetra na ny miaramila agny an-toerana na ireo mpiarabila nanao an'ilay opération na ny adjoint district maromaro na ny ao amin'ny fitsarana tsy izy rehetra fa misy amin'izy ireo zay zany zavatra misy fa tena nalaina fotsiny ohatran'ny lasa hoe raha tsorona zany dia fanjakana indray nandray asan-dahalo nalaina fotsiny miampiny marina dia nizaraina dia teo ary misy milaza le olonareo hoe nataonao aiza le omby raha fa azonao raha fa nahazo an'le levenao dia niteny le olo hoe namitiko dia taizany namidinao dia tagny sakara fa maninona tagna sakara dia hoe tenen'le colonely hoe aza amidy akaiky atao fa amidio lavitra tsy nisy confrontation na ny fianakavian'ny député Mara amin'ireo zay milaza azy tompony na ny confrontation ny arana tamin'ny député Mara. Mitoy ny asa tanterahan'ny Vomera misahana amin'ny fanadihadiana ny raharaha Ankazoabo Atsimo hoy nambaran'ny solombavambahoaka Rakotomalala Lucien. Nosoritany ihany koa fa mbola isy ny fanatsarana ny tatra izay nataon'ny Vomera izay tany Ankazoabo Atsimo ny herinandro lasa teo ary aorian'izay dia isy ny fehi-kevitra izay avoaka ny antemeram-pirenena.